Faly miarabantsika mpiara-mianatra andresy sekoly sabata indray amin'ity sabata ity. Azo antoka fa ao anatin'ny fahasalamana tanteraka isika satria Andriamanitra no manome antsika ny hery sy ny tanjaka ary ny fahasalamana. Faly miarabany namako eto akaiky eto ihany koa miaraka manatanteraka sy mampandeha izao lesona sekoly sabata izao. Miarabantsika any amin'ny toerana samy hafa any. Andriamanitra ane hanome antsika mandrakariva ny fiadanany ho anao sy ny ankohonanao. Milohan'ny andiniantsika izao lesona izao dia manasa antsika mba hiaraka hivavaka. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay noho ny mbola famindrapo sy ny fitantananao fiainanay ka nahafahanay indray tonga amin'izao fotoana izao izay hamerenanay ny fianarana ny teninao. Mangataka ny fanatrehanao izay Tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hanazavanay ny hafatra rehetra izay tianao ambara aminay indray anio. Dia misaotra iray eo fa mpihaino vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Eny ary andeha isika avy hatrany tonga dia hiroso amin'ny fiarahana mandinika ny lesona fa milohan'izay nefa dia tsara ihany mba mamerina kely ny andinina tao atadidiana isika izay eo amin'ny bokin'ny Exodus 4:30 andininy 9 sy ny andininy 7. Izao ny voalaza ao amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ary Jehova nandalo teo anatrehany ka niantso hoe: Jehova, Jehova, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindrapo sy fahamarinana, mitahiry famindrapo ho an'ny olona rivo mandimby, mamela eloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy, hatramin'ny zafy hafa sy ny zafin-dohalika. Misaotra ny namako namaky an'izany andinin-tsoratra masina izay azo lazaina sady fa mampiditra antsika eo amin'ity lesona ity izay nanambaran'Andriamanitra ny amin'ny tenany teo amin'ny hatrehan'ny Mosesy. Ny lesontsika tamin'ny ity herinandro ity dia nitarika antsika ny amin'ny ahafantatra ny tsiambaratelo ny fitomboana amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Nandritra ny sabata maromaro dia hitantsika efa manome antsika lesona mandrakariva taridalana Andriamanitra ary tamin'ity herinandro ity dia nanome antsika taridalana izy ny amin'ny ahafahantsika mitombo. Satria manko zavatra mitranga raha tsy mitombo isika dia maty. Ary izay nahatonga ny apôstôly Petera ilaza amin'ny Petera 2:7 manao hoe fa mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana Jesosy Kristy tombontsika sy mpamonjy ho azy any ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Izany hoe tokony hanapahany rina izany ny mpianatra sekoly sabata rehetra mba hitombo. Mila mitombo isika ka ahafahanao mitombo dia avelao Andriamanitra no mamola volanao ka ny tantaran'i Mosesy no jerentsika sy ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Ho zaraintsika roa izao dinika fanaovantsika izao ka ho jerevantsika ny voalohany amin'izany dia hijerentsika ny momba ny amin'Andriamanitra sy Mosesy ary hijerevantsika kosa ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fiantraikany izany. Inona moa ny voninahitr'Andriamanitra ary inona ny fiantraikany izany eo amin'ny fiainako, ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Ireo teboka roa ireo izany no jerentsika kanefa milohan'izay dia misy tantara kely ity. Indray andro nanjombonjombona ny andro tamin'izay fotoana izay. Dia indro nisy iray mpianakaviana izay nitsidika katedraly anankiray niaraka tamin'ny zanany. Dia nijerijery teny amin'ny takelaky ny fisarara teny izy, nahita sarisary hitantsika ohatran'ny mahazatra reny eny am-varavarakely eny. Dia somary taitra ilay tovolahy nahita an'ilay sary. Tamin'io fotoana io tokoa efa nanomboka niakatra ny taratry ny masoandro. Dia taitra ilay tovolahy dia nametraka fanontania izy hoe dado, nanontany izy hoe dado, fa iza kay ireo olona hitantsika amin'ny sary io dada? Dia somary taitaitra ihany ilay dada satria dada moa tsy dia kristianina loatra izy. Fa nararotiny fotsiny io fotoana io dia hozy izy hoe kristianina io anaka. Izay fotsiny tao anatin'ny vavan'ilay dadany. Fantsika tao anatin'ilay sain'ilay zanany izay valitenin'ny dadany izay. Indray andro raha tao am-pianarana izy dia nisy mpampianatra anankiray nanontany hoe rankizy io, fantatrareo hoe inona moa natao hoe kristianina? Dia samy mba niezaka namaly ny tsirairay avy. Fa dia mba nanangan-tanana ilay tovolahy kely. Za koa raha msy mba manana ny valiteniko. Dia hoy izy hoe za mahafantatra. Eny ary, ny kristianina dia
olona mamirapiratra. Tena zava-dehibe ny fahitana zany valiteny zany, satria tena mara tokoa raha nylefitsika amin'ny toerana ty jerena zay rahantsika mireny eto, de ny kristiana tokoa de tokony mamirapiratra, tondra fiovana, hitondra fahazavana eo amin'ny tontolo misy azy. Ary zay ny teny Jesosy hoe aoko hazava mason'ny olona ianareo. Ka hojerentsika ary le fizarana voalohany, ahoana ny fahitantsika zay toe-javatra raha izay tantara zay ny jerena, ahoana no ahafahako mitombo mba hananako zay fahazavana zay raha le tantara ny jerena. Kanefa itsika hijery ny tantarany Mosesy manoloana an'Andriamanitra. Ia, faly miarabany Natanaina, faly miarabany mpiara-mianatra ny lesona rehetra. Hitantsika tokoa ao amin'ny tantaran'i Mosesy fa nanao manorina lay zany Mosesy mba hifandraisany amin'Andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny Exodosy 3:17 zany manomboka eo amin'ny 7 hoe fanaon'ny Mosesy ozy izy ny maka ny lay ka manorina azy eo ivelan'ny toby lavidavitra, ary ny anarany dia nataony hoe ny tranolay fionana. Arak'izany anarany zany dia sady fanaony moa zany araka ny teny soratra masina teo, dia fionan'Andriamanitra, fionan'ny Mosesy amin'Andriamanitra io trano lay naoriny io. Ary mba hitombon'ny Mosesy, satria zany Mosesy tena tia mifandray amin'Andriamanitra, dia fahazaran'i Mosesy makao amin'io trano lay fionana io mba hiresaka amin'Andriamanitra. Saika mba hantany kely hoe mitovy ve ny trano lay fionana sy ny lay tabirina kely na fitoerana masina zay fandraisantsika tany aloha tany? Ia, eto aloha zany ao anatin'ny soratra masina dia ity trano lay fionana ity dia tsy ny taberna kely akory fa ny taberna kely mantsy efa taty aoriana vao naorina, sady natao teo afovoan'ny toby izy, fa ity trano lay fionana ity indray tany ivelan'ny toby, sady naorin'ny Mosesy talohan'ny taberna kely. Dia ny olona rehetra izy ny toy an'ilay andiny teo manko dia hoe izay rehetra nitady an' Jehova dia nivoaka ho eny amin'ny trano lay fionana izay teo ivelan'ny toby. Azoko atao zany. Azonao atao zany. Azontsika mpiara-mianatra sikolo sabata rehetra atao koa zany mba manorina lay ahafahantsika miona mifandray amin'Andriamanitra. Dia ahoana le hoe Andriamanitra mifanatrika? Io le mifanatrika io moa zany tenintsika malagasy moa le hoe mifanatrika, fa rehefa tena zohinany amin'ny teny fototra izy io dia tsy hoe mifanatitra tava ohatra antsika sahala amintsika selonao zao mifanatitra tava, fa efa nanambara Andriamanitra tato amin'ny bokin'ny Exodosy ihany fa tsy misy olona afaka mahita ny tavan'Andriamanitra tena mifanatrika ka ho velona. Fa na i Mosesy aza na dia nitenenina ary hoe mifanatrika dia ny dikan'izy tsy le hoe mifanatitra tava fa mifandray akaiky. Zay le hevitra le izy. Hitantsika moa zany eo amin'ny fandalinana fa manazava an'izay kokoa amin'ny fandalinana hoe ilay mifanatrika dia mifandray entiny dikany fa tsy le mahita ny tavan'Andriamanitra tsy akory. Andeha ary hojevantsika kely amin'ny voalazany eo amin'ny Exodosy 7:30. Exodosy 7:30 ka andininy 1:10. Dia izao le voalazany ity hoe ary Jehova niteny hifanatrika tamin'i Mosesy tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Ary nivelana keo amin'ny tompy izy fa ny mpanaopony dia Josoa Sadovo zanaky Nona tsy miala tamin'ny lay. Zany hoe le miresaka tahaka ny sakaiza. Raha tiantsika zany ny hitonga, raha tianao ny hitombo, mpiara-mianatra namana isany, dia manana fotoana hifampiresahana amin'Andriamanitra, mifanakaloza hevitra amin'Andriamanitra, fantaro ny momba an'Andriamanitra. Zany hoe mila mandany fotoana, mila mafantatra ny momba an'Andriamanitra ianao. Ary rehefa tena jerentsika andinika ny toetra ny fiainan'i Mosesy isika dia nanana zany fomba izany Mosesy. Ary fantatsika tsara fa ny talohany nahatongavany Mosesy teo tendrombohitra Sinai izao amin'izao diny fanaovantsika izao dia efa betsaka Andriamanitra no niantso azy, nampiasa azy amin'ny fomba maro samihafa. Ary rariny ary iveriko angamba fa lalana hitondran'Andriamanitra azy ho amin'ny fitomboana izay toe-javatra izay. Ary fantatsika tsara fa i Mosesy dia amin'ny taritarantsika dia milaza iny hoe Mosesy dia tena
amin'ny lasa mpanompon'Andriamanitra. Roviana ry mba hisy teny amin'izany iny mpanompon'Andriamanitra. Voapetraka amin'ny tantara, voasoratra amin'ny bokon'ny fiainanao. Ianao dia lasa mpanompon'Andriamanitra. Zava-dehibe zany. Ao anay koa no mba azontsika lazaina mikasika eny amin'Andriamanitra sy Mosesy. Ny hitantsika eto aloha zany le fiovana teo amin'ny fiainan'i Mosesy satria raha tadiditsika ny lesontsika efa tany aloha dia i Mosesy dia olona mahery fihetsika satria tamin'ny voalohany nahitany ny iray firenena amin'ny babo nisy nampahory dia avy hatrany izy dia naherisetra, avy hatrany izy dia namono olona mihitsy ary vokatra herisetra izay. Dia ny mahavariana dia izao namolavola nanefy ny toetran'i Mosesy ny fahazotoany niaraka tamin'Andriamanitra, ny fahazotoany niaona tamin'Andriamanitra ka hany ka lasa izy ny olona malemy fanandrindra teto ambonin'ny tany araka ny voalazan'ny soratra masina. Ny tantara Mosesy zany dia azontsika hisintonana lesona hoe toy ny ahoana ny zavatra azon'Andriamanitra atao amintsika raha avelantsika izy hanovatsika. Hitantsika teo zany fa mitohy tsy tapaka ny fifandraisana misy teo amin'ny Andriamanitra sy Mosesy. Ny mifanakaikikaiky kokoa tamin'Andriamanitra izy. Naniry fatratra ny anahaka an'Andriamanitra, ny alala an'Andriamanitra. Ary dia izao ny zavatra nolazainy amin'ny Exodus 13:30, andininy 12:10 hoy izy hoe ary hoy Mosesy tamin'i Jehovah ino fa ianao milaza tamiko hoe eto miakatra ity firenena ity ary ianao tsy mbola nampafantatra ahy izay irainao miaraka amiko. Kanefa ianao efa nilaza hoe mahalala anao tokoa aho ary efa nahita fitio masoko ianao. Ko ankehitriny raha nahita fitio masonao dia ampahafantaro ny lalanao mba ahitako fitio amin'ny masonao ary very fa olonao ity firenena ity. Jereo zany fangatahana lalina nataon'ny Mosesy. Ina ilay fangatahana? Ampahafantaro ny lalanao. Mosesy ve tsy mahafantatra ny lalana tokony ataony, lalana tokony alehiny? Efa anatin'ny fanterana izy. Fa nahoany Mosesy mbola nametraka fanontaniana hoe Jehovah ampahafantaro ny lalanao. Marina tokoa izany fa efa betsaka ny fanandramana ny ainan'i Mosesy eto niaraka tamin'Andriamanitra. Azo lazaina fa efa betsaka ihany ny fahalalany momba an'Andriamanitra kanefa izy dia mbola nangataka ihany hoe ampahafantaro ny lalanao. Ny zavatra tsara ho fantatsika dia izao, arakaraka ny anantonantsika an'Andriamanitra no ahitantsika ny tsy famendrehantsika. Tonga dia misy fahasamihafana lehibe zany eo amintsika sy Andriamanitra ka iny ilay fanakekezana an'Andriamanitra sy ny fahatsapana tsy famendrehana iny no mahatonga antsika mitady mandrakariva mahatsapa hoe mbola tsy ampy ihany izany fahalalako izany. Isaky ny manakaiky an'Andriamanitra dia mbola mahatsapa an'ilay hoe tsy fahampiana satria manko izany ity fahafantarana an'Andriamanitra ity dia tena fahalalana mitombo izy io. Fahalalana mitombo. Tsy mety ritra izy io ary hatrany an-danitra ary moa tsika mbola no fahalalana momba an'izany Andriamanitra izany ihany. Dia izay no nahatonga Mosesy eto na efa nahita fanandramana betsaka na efa nahazo taona ary efa antitra ary dia mbola nilainy ihany izany fitombona amin'Andriamanitra izany satria tsy mahazo tapahana izay fitombona izay. Dia raha hitantsika teo zany efa betsaka ho any lalana nidiavin'i Mosesy. Fitahitantsika tsara fa Mosesy anie niakatra mandrakariva nakany tendrombohitra. Mariky ny finiavana ho amin'ny fitombona izany. Fa somary nanaitra Mosesy ilay tenin'i Jehovah. Hoy Jehovah hoe amin'ny Exodus 13:30 manasana anareo nge mba andeha hijerikely azy. Exodus 13:30 dia izao ny voalazany andiny voalohany. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy hoe mandehana miakatra hiala amin'ity aty ianao sy ny firenena izay entinao miakatra avy tany amin'ny tany Egypta. Dia izao ny amin'ny andininy fahatelo. Dia ho amin'izay tany tondra-dronosy tantely nefa tsy ara-miakatra aminao taitry Mosesy. Ary izay nahatonga Mosesy manao Jehovah ampahafantaro ny lalako ary dia teo Andriamanitra nanome toky an'i Mosesy. Izay ilay fifandraisana amin'Andriamanitra sy Mosesy. Hoy Jehovah hoe namako ianao, sitrako ianao. Dia hoy Jehovah amin'ny andininy 4:10 dia hoy ny tavako no andeha dia hanome anao fitsarana.
mahafinaritra ny fanamboaran'Andriamanitra nanome toky zany namela heloka koa zany namela Andriamanitra nanome toky Andriamanitra fa aza matahotra fa hiaraka aminao aza matahotra fa io akaikinao ary dia fantatsika tsara fa tena nandany fotoana Mosesy nandany fotoana izy mba hiarahana amin'Andriamanitra satria te hitombo averimberitsika hatrany fa tokony hanampaniriana ny amin'ny fitombona isika amin'izao fiarahantsika miaraka amin'Andriamanitra izao. Ina mbola azoko lazaina mikasika an'Andriamanitra sy Mosesy alohan'ny hidirantsika ny amin'ny hoe ny voninahitran'Andriamanitra. Ia. Voalaza moa zany Andriamanitra ilay niteny teo hoe tsy ara-hiakatra aminareo taorian'ilay nanaovan'izy ireo mbola kely volamena moa zany io nahatonga an'i Jehovah niteny an'izay. Tsara ampahafantarantsika izany fa mampisaraka antsika amin'Andriamanitra mandrakariva ny fahotana fa ny vaovao mafaly dia rehefa mifona isika, rehefa mibebaka isika dia mamela heloka Andriamanitra. Dia izay no nampahatonga anazy nanome an'ilay teny fikasana ny Mosesy indray hoe ny tavako no handeha. Ary efa voalaza ao amin'ilay tsy anjerintsika teo ilay tokony omen'Andriamanitra zany ny amin'ny hamelany heloka antsika hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra. Hitantsika teo zany fa mpisaka izy mifanakaiky Mosesy sy Andriamanitra. Ry mpiara-mianatra namana mba hiriko koa isika mba ho sakaizan'Andriamanitra akaiky an'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra ary taoriana azy toy zavatra izay dia izao no voalaza amin'ny 9:20 io ilay fizarana faharoa. Ilay fizarana faharoa dia hoe ary hoy Mosesy mba hampahitao ny voninahitra aho faniriana lehibe tena mbola nanana hetaheta Mosesy Jehovah mbola mety ve nitarehako an'ireto vahoaka reto, mbola afaka mitarika an'ireto vahoaka reto aho ve raha izany no fandehany ka noho izany ampahitao ny voninahitra aho dia inona zavatra nitranga Andriamanitra mamaly ny hetaheta ny zanany. Zay ny mahafinaritra amin'Andriamanitra ary mbola fikirako amin'Andriamanitra ary anentanako antsika rehetrarehetra aza votsitra amin'Andriamanitra ny tananao fikiro izy fa na inona angatahinao manome Andriamanitra dia vonona ny amaly ary mba ozy Mosesy mba hampahitao ny voninahitra aho tena naneo Andriamanitra bakeo ny 9:20 izao ny voalaza ao amin'ny 9:20 fa io kosa Jehova izao hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao ka hanonona ny anaran'i Jehova eo anatrehanao. Mahafinaritra zany maneho ny fahatsarako rehetra tsika miara-malala fa tsara Andriamanitra tsara Jehova asehony amintsika ny fahatsarany fa Mosesy mbola nangataka lalandala ampahitao ny voninahitra aho ko hita hoe nindesitsika zany dia nilaza fa ny voninahitran'Andriamanitra ny manome heriny zanany ary irian'Andriamanitra ny atraran'izy ireo ny tanjona ambony indrindra amin'ny fiainana ara-panahy. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny mandray ny mpanota hibebaka, voninahitra ho an'Andriamanitra ny manome izay ilaintsika ka hanovantsika ho amin'ny tsara indrindra ary dia izao voninahitran'Andriamanitra ny manome ny tena fahatsarana. Inona avy moa ilay fahatsaran'Andriamanitra izay lazainy lesona? Fahatsarana, ny halemem-panahy, ny fitiavana ary rehefa nanao an'izay Andriamanitra dia indro fa tsy ho tena hatreha Mosesy izy. Inona ny zavatra nambaran'Andriamanitra mikasika an'izay toy zavatra izay? Rehefa nangataka moa izany Mosesy hoe hampahitao ny voninahitra aho dia namaly Jehova hoe hampandalo ny fahatsarako rehetra. Ilay voninahitran'Andriamanitra izany dia ny toetran'Andriamanitra ilay fahatsarany rehetra. Ka rehefa naneho ny tenany tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia izao no voalaza ao amin'ny Exodosy 4:30-5 sy ny 9 hatramin'ny 7. Ary Jehova nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy dia nanonona ny anaran'i Jehova. Ary Jehova nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be famindrapo sy fahamarinana, mitahiry famindrapo ho an'ny olona rivo mandimby, mahamela heloka sy fahadisoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy
hatrany ny zafiafy sy ny zafin-dohalika. Io zany nahitantsika an'ilay hoe izay ilay voninahitr'Andriamanitra ka izay toetrany rehetra izay mitambatra ny atao hoe voninahitr'Andriamanitra. Alohan'izay zavatra izay, alohan'ny resantsika ao izay, teo amin'ny fotoana io Mosesy efa nitondra ilay vato fisaka vaovao indray tamin'ny fotoana io satria efa vonina indray Andriamanitra hanoratra ilay didin'Andriamanitra izay natota Mosesy tamin'ny tany no natezerana nahita ilay tovoakan'Andriamanitra izay nanompo sampy. Dia nanambaran'io Jehova ary hitantsika tsara mazava tsara zany izy fa io fanambarana nataon'Andriamanitra hoe mpamindra fo sy mamela heloka dia tanteraka izy io taonjato marina teoriana teo amin'ny hazo fijaliana. Tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana mantsy no nahitana izao tontolo izao, nahitantsika nahitako ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra ka nahitako Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra mamela heloka, Andriamanitra tsy mitahiry fa atsoina ho an'izay tia sy manompo an'Andriamanitra. Ary hitantsika teo ary izay no mahatonga antsika hoe misy antso zany atao amintsika raha manome voninahitra antsika Andriamanitra dia anjarantsika kosa manome voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, maneho ny voninahitra Andriamanitra amin'izay manodidina antsika. Mampalahelo mantsy mitady ho tia teny isika olombelona. Andriamanitra maneho ny fahatsarany amintsika fa isika kosa tsy mamety maneho an'izany. Inona no tokony inona mba azo anampiana antsika ao anatin'izay toe-javatra izay ry namako? Tsotra fotsiny angamba hoe rehefa matsiaro an'ireny fitahian'Andriamanitra maro be eo amin'ny fiainantsika ireny isika ary matetika isika tena manao an'izany mihitsy mijoro vavolombelona ny amin'ny fahatsara'Andriamanitra sy ny fitahiany sy ny valimbavaka dia tsotra ihany hoe mametra-panontaniana isika inona no havaliko an'i Jehova no ny soa rehetra izay nataony tao. Zava-dehibe izay anjarantsika zany ny manao an'izay mamaly izay fanontaniana inona no havalinao an'i Jehova. Fa hitantsika teto zany fa tena vonina Mosesy handray ilay fanehoana ny toetr'Andriamanitra araka ilay voalaza teo. Ary rehefa nandre ny fanambarana momba ny tenany Andriamanitra nandre Mosesy dia ny zavatra tsikatra teo amin'ny fiantsika Mosesy amin'ny andininy fahavalo. Ary Mosesy dia niondrika faingana tamin'ny tany ka niakoka. Natsapa ny fahalehibiazan'Andriamanitra izy, natsapa. Rehefa nandray ny anaran'Andriamanitra Mosesy dia nikohaka sady nideran'Andriamanitra. Voasintona keo amin'Andriamanitra izy, tena voasintona ozy izy ka natsapany Mosesy fa tena be fitiavana, be fahasoavana, be famindram-po, be fangorahana, ao ny fahatsarana, ao ny fahatokiana rehetra, mpamela heloka, feno fahamasinana, feno fahamarinana Andriamanitra dia nikohaka tamin'ny tany. Ry mpiara-mianatra namana isany aiza ho aiza amin'izany ny ataoko. Indray malaina mikohaka. Eto nefa tiana ny milaza amintsika fa ny olona anankiray izay mahatsapa fitombona amin'Andriamanitra dia tsy malaina ny mikohaka eo aminy. Satria izy araka ilay voalaza teo mamindra fo, miantra, mahari-po, be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po. Satria fantatsika tsara fa noho ny famindram-pon'i Jehova no tsy nalandritra ny tsirairay avy. Inona no mety ho fiantraikan'izany voninahitr'Andriamanitra izany ary amin'ny fiainantsika? Inona no mety ho fiantraikan'izany? Ny tantara Mosesy ihany moa no jerevantsika izany momba an'izay satria i Mosesy dia niaraka matetika tamin'Andriamanitra ary tamin'ny ity fanotelony izay niakarany tao an-tendrombohitra ity nandritra ny 40 andro sy ny 40 alina dia niova ny tavan'i Mosesy, ny endriky Mosesy nanjary namirapiratra. Fiantraikan'ilay voninahitr'Andriamanitra amin'ny Mosesy izay azo lazaina satria raha tsy niakatra tao amin'ny tendrombohitra nihaona tamin'Andriamanitra koa izy tsy ho namirapiratra ny tavany fa dia izao talohan'izay rehetrarehetra izay anefany tsy mbola namirapiratra mihitsy ny tavan'i Mosesy fa tamin'ity indray mandeha ity farany niakarany tao an-tendrombohitra ity dia niova ho mamirapiratra ny tavan'i Mosesy. Tsy fantany. Kanefa tsy fantany. Dia miverina kely amin'ilay resantsika tany am-boalohany hoe isika rehefa miha-manakaiky an'Andriamanitra dia miha-matsapa ny tsy famendrehantsika ary miha-matakatra kokoa ny fahatsaràn'Andriamanitra. Rehefa manomboka takatry Mosesy kokoa ny fahatsaràn'Andriamanitra, izay vao namirapiratra ny tavany izany teo. Dia eo amintsika koa izany arak'ilay voalaza ao amin'ny Matthieu 5:9-10
Any amin'ny testamenta vaovao dia misy teny toy izao hoe aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany rainareo izay any an-danitra. Toy izay ilay famirapiratana vokatry ny voninahitr'Andriamanitra. Eto izany ary namana mpiara-mianatra rehetra indro Mosesy fa efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra dia notoloran'Andriamanitra azy indray ilay vato fisaka dia indro izy fanidina. Ary voalaza teo ilay vato ilay izy amin'ny 9:20 dia teo amin'ny Jehovah 700 andro sy 700 alina izy sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano ary nosoratan'i Jehovah tamin'ny vato fisaka ny teny fanekena dia 10 nidina Mosesy. Ry mpiara-mianatra namana isany eny am-pelatana Mosesy ilay didin'Andriamanitra. Eny am-pelatanany ary hita fa ozy hoe namirapiratra ny odiny kavany. Manova olona zany ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Izay indrindra. Manova antsika tsiraray avy ny tsy famelantsika hikoaka amin'ny tany ny didin'Andriamanitra. Tena zava-dehibe izany, tena pelatana Mosesy ary namirapiratra ny tavany. Ary no nahita azy ny olona, inona zatra antranga? Nandositra indray. Dia taitra Mosesy amverena, aza matahotra. Dia avy eo nanatona ireo olona ireo ary hitantsika tsara fa nafinahitra ny fifandraisana no zarain'ny Mosesy tamin'ireto namana ireto, ilay fahazavana, ilay famirapiratana. Ary izay ilay tantara tarehy aloha tarehy. Kalambalantaliana ilay zazalahy kely hoe inona atao hoe kristianina dia ozy hoe ny kristianina Olona mamirapiratra. Ary izay ilay tenin'ny namatato nampatsiahy ny teny Jesosy aoka zava toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazainy ny rainareo izay any an-danitra. Inona zany no tokony vokatry ny voninahitr'Andriamanitra ny fiainako? Inona ny antso? Inona ny antso ho an'ny tsirairay avy? Efa voalaza teo moa izany fa ozy Andriamanitra hoe hampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao rehefa nanontany azy Mosesy hoe mba rehefa nangataka tamin'i Mosesy hoe mba hampahitao ny voninahitra ao. Andriamanitra moa efa be voninahitra rahateo. Tsy mila omentsika voninahitra fanampiny intsony izy fa efa be voninahitra fa izao raha tiantsika izany ny aneho ny voninahitran'Andriamanitra dia eo amin'ny fanehoana io toetran'Andriamanitra tsara io eo amin'ny fiainantsika, izay no azontsika atao fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia mampahery-antsika rehetra izany fa izay ny atao hoe manome voninahitra an'Andriamanitra. Eny ary dia isaorantsika Andriamanitra ry mpiara-mianatra lesona sy kola-sabata rehetra nanome antsika izany lesona mahafinaritra izany tamin'ity androany ity ka nampafantatra antsika eny amin'ny hoe ny tsiambaratelon'ny fitombona mila mitombo izao sy ianao. Ka amin'ny alalan'ny tantara Mosesy teo no tsiambaratelo mifandray mandrakariva amin'Andriamanitra, mifampiresaka amin'Andriamanitra, mandany fotoana hifampikasoana amin'Andriamanitra ary miezaka mandrakariva hanatona azy tadio tsara fa arakaraka ny anatonantsika n'Andriamanitra no ahitantsika fa tsy ampy, mbola tsy ampy ianao. Kanefa arakaraka ny anatonantsika n'Andriamanitra ny olona kosa mahita fa mamirapiratra ny tavanao. Andriamanitra anie hitantsika tsiraray avy ka raha sitrapon'Andriamanitra dia mihaona antsika amin'ny manaraka samy mitondram-bavaka ary manentana antsika mandrakariva fa amin'ny herin'ny androany no mamarana ty telo volana ty tsika amin'ny bokin'ny Eksodosy manentana anao hatrany mba handray ny anjaranao haka ny leson'ny taridalana manaraka mbola amin'ny herin'ny finoana bokin'ny Josoa indray izany izao no iarahantsika manana mahafinaritra izy io ka dia manentana antsika rehetrarehetra mba ho vonina handray izany amin'ny fotoana ara-dalàna indrindra. Ndeha ary hofarana antsika amin'ny vavaka izao dinika hifanaovantsika eto ankehitriny izao. Hivavaka antsika eto. Andriamanitra rainay eny an-danitro, akory ny hafalianay fa nomenao anay ny teny fahamarinana, ny teny fiainana. Nomenao anay ny fotoana nahafahanay ny fampiresaka, ny fanakalo-hevitra nandinika ny teninao. Nomenao anay ny tsy ambaratelo ahafahanay mitombo ao aminao ka dia nomenao anay izany androany. Misaotra indrindra Andriamanitra ary nirinay aoka ny fanenao masina no ampitoetra izany aty amponay ka anaovany fanandramana eo amin'ny fiainanay raha mbola eo am-piandrasana ny fiaviana tsy hoela intsony izany. Mitahy reto mpiara-mianatra miaraka aminay reto any amin'ny toerana samy hafa any aoka ny fahasoavanao ho amin'ny tsirairay avy. Koa ny sabata
izay molodiavinay dia irinay mba ho sabata feny fitahina feny fitsarana ho an'ny tsirairay avy ny vavaka tonoana sy agnatana aminariny Jesosy. Amen. Amen.